Vavaka fiamena. Fanarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rahampinakona Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny masoko mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray rasana babalana miaino amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray tena ko miaino aminao eto androany dia manana fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isa-batan'olona izay tonga miaraka aminay ao anatin'izao fandarana izao. Dia miarabanao tonga somatsara eto amin'ity fandarana andramoka izao izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ary mpikavana tanatin'ny groupe izay maharesy dia ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy dia matoky simino fa ifampahireto ndraytsika androany fa tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao mihitsy androany fa tsy kisendrasendra koa zao atokavana eto zao fa tena misy raha ilany tompo anao dia maritatra amin'ny farany dia matoky fa tsy takany nidiranao teto no ivoanao eto anao fa hery hitraka velona indray fanantenanao dia hotahiny tompony itsika rehetrarehetra. Andolo tsika aloha milohan'ny zavatra rehetra milohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia andao petratsika petratan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika ny mbapitsika Ranorosoa Elizabeta izy ny vavaka metraka amin'ny fotoana eo petratan'Andriamanitra. Tany tompo ary ranabavy Elizabeta anao ny fitenenana. Mankasitraka amin'ny pasterana ny fitenenana manona ny fiadanany sy ny fahasoavan'i Jesosy tompo amintsika tsirairay avy hiaraka hivavaka ary sika metrantsika amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Ry Jehovah'Andriamanitra tsara indrindra dia rasa mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay. Sara Jesosy nanomezanao anay izao fotoana izao. Saotra tompo fatavavory eto izahay hianatra sy ny teninao. Saotra tompo ny amin'ny fahasoavana omenao anay tsirairay avy ary misaotra anao ihany koa amin'ny fitantananao anay sy ny fiarovanao anay nezaneza le anay ary mangataka amin'ny fanamasinao izahay andrika izao fotoana izao. Jesosy malalo tianay loatra ianao ary maninay ihany koa ary akofa amirahanao sarobe Jesosy izao fotoana izao mba hanana fifantohana tanteraka izay tsirairay avy. Dia tahy koa Jesosy amin'ny fitaovana izay ampiasainay eto mba tsy izy mifatapatapahana fa mba hanana fifantohana izahay tsirairay avy. Nezy ny devoly sy Satana dia tsy manana anjara eto amin'ity fandarana ity na dia litera iray aza fa didinay sy fatoranay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dia tahy Jesosy amin'ny pastera sy ny rahavavinay izay zaran-teninao aminay. Tena io tafalatsaka tanteraka ny amin'ny fonosany anatinay iteninao ary horaisinao eo amin'ny finoana tanteraka izao ny teninao izany. Jesosy mba jereo manokana Jesosy ireo namanay sy havanay izay mbola variana any ambadika any. Vangia amin'ny fanamasinao izy ireo tompo ary tario amin'ny lalanao ihany koa. Jesosy mba jereo amin'ny fomba manokana koa Jesosy ireo havanay izay tsy salama amin'izao fotoana izao
ianao anie Jesosy anome fahasalamanao azy ireo. Dia amin'ny anaranao Jesosy nametrahako izany vavako izany, dia raha sy aza raha mivoninahitra dia atolotra ho anao irery ihany, omaly ianao ary mandroko izay. Mankasitraka Tompo, Alleluia, Amen. Mankasitraka ny ianao ary napaly Manoloso Elizabeta tao anatin'izay vavaka mamy be izay nitondranao nentinao anomboantsika nyity fotoana ity. Dia Andriamanitra manaka ny fahasoavana anie amaly fidianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia maheriza foana ny asan'ny Tompo. Alleluia. Raisoarina tsodrano. Alleluia. Tonga fotoana nitsodrantsika amin'izao fotoana izao. Nitsodrantsika androany dia fohifohy ihany. Isaia faha-efapolo andininy voalohany sy faharoa no tsodrantsika androany. Mino fa ho raisinao tanteraka ity dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ity tsodrano raisinao androany ity. Isaia faha-efapolo andininy voalohany sy faharoa, anaran'i Jesosy manao hoe: ny solamany dia zao, teny mahafaly fampiononana ny Israely. Ampiononanao anie ity teny ity. Alleluia. Hoy teny Andriamanitra: ampionony ny oloko i Andriamanitra reo. Mitorita teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny. Alleluia. Sady voavela ny elony ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra nataony. Izy ity dia tenin'Andriamanitra, teny nampitondraina anisay mpaminany ho an'ny zanak'Israely fon'izy ireo 70 taona babo tany Babilôna. Rehefa tany ny zanak'Israely dia zao ny zavatra eritreretin'ny zareo ilay avana tany anatin'ny fahababona tany. Tena nareny Jehovah tanteraka zay amin'izay tsika. Tena tiatsika vao tena nareny Jehovah dia nalahelo zareo tany. Nalahelo. Tena nivesara nalahelo tanatin'ny fahababona satria tena hoe sady babo no eritreritry hoe narian'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra mbola tsy nanavaka azy koa Andriamanitra. Mbola tsy niara tany Babilôna akory zareo dia tonga ny tenin'Andriamanitra tena ampionony ny oloko. Mitorita teny soa mahafaly aminy amin'izay manomboka androany dia lazao aminy aza betibetesina tsony izy. Aza tenenina tsony izy hoe zao fa tenenao aminazy. Alleluia. Fa vita ny adiny. Tonoko aminaran'i Jesosy koa androany anao. Alleluia. Ianao zay mety nandalo olana mandalo ady ohatry nisy adiny sesisesy ohatry ny zavatra tena ozany hoe inona ihany ary ty. Raisiny tsodrano androany. Ho anao koa zany teny zany. Itory teny soa mahafaly aminao teny mahafaly sy fampiononana aminao dia teny aminao manao hoe vita ny adinao. Mamindra fo aminao Jehovah dia zao miara vita amin'izay koa ny adinao. Dia iainga ianao dia sosiny tsara ny fanotonotona eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ity androany ity. Raha raisinao nge zany zao tanteraka aminao. Alleluia. Zany raiso ho anao zany Erika Raky France, mampionona France, razana Sylvie Koety, Thierry Albenza France, Jesosy Mpanesa Madagasikara, Itody Noelina France, Niana Mainso Italie. Alleluia. Thierry Berthelot France, Itody Noelina France, razana Sylvie Koety, Jessica Patitsi France, toy Jesosy Manakizay Allemagne, Mirarandria Malala vadiny Allemagne, Soameva France, Azana Apostole Madagasikara, Alain, Zoky Alain, Tizaneta Madagasikara, Lina France, Ekerandrena Solo Madagasikara, Jessica Patitsi France, Yama Koety, razana Monika Dubai, Lovlitina France, Rantania Marisa Lina Madagasikara, Itody Noelina France, Erika Raky France. Alleluia. Amen. Amen. Be amiko zany tsodrano zany izy zoky mihaja razana so Sylvie. Alleluia. Angela Rakoto Velo Dubai, Hortensina Koety, Janine Tata Juliol, zoky Janine France, Angela Rodriguez Arabie Saoudite, Tojo Jesosy Manakizay Allemagne, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Zay tsodrano inona ray ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika androany. Aloha tsika mba
ijoro vavombely iny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao za androany zao aloha e maloma antsika tsisy fandarana fa ratsy de ratsy ny connexion omaly tsy haiko nareo nandro marika fa omaly de tena ratsy daholo tsy haiko tany aminareo fa nenay de ratsy natao totokantrano na tany ivelany de tena ratsy ny connexion de tsy nazaka live ny connexion omaly tsisy fandarana antsika omaly de fandrefaka hita aminareo androany misy zavatra zay ravana malala omaly tsara revana mivavaka io tena tsara ny mivavaka zany vao nafarako tamina olona anankiray resaka tamiko juste talohan'izao fandarana zao mihitsy andao hivavaka petro amin'Andriamanitra ny fiainana fa tsisy tsy vitany vavaka nge ravany male zany izy zavatra zay tokony tediavina io zavatra io ny amin'ny lavitra be mihitsy tokony ahitako an'io zavatra io de rehefa nivavaka indray amaly de tena hoe Jesosy malalo kampy andy any lavitra be any azo atao nge ravana tena miteny an'izany amitsio zaho Jesosy tena kampy andy any lavitra any fa mba taio aza Jesosy tena teneniko anareo avy nandoalika nivavaka nitsangana tsy ampy 10 minitra ozy zany tsy ampy 10 minitra tsy zany no nitady an'io zavatra io fa nisy olana ndefa message anahiko hoe ity misy an'ity zavatra ity eo akaiky kely eo tena androany zany tena tokony reraka tena nanao lalana adiny 4 ale de adiny 4 retour fa zay Jesosy tena kampy eo aza Jesosy amin'ny ty hafanana zaho Jesosy tianao fandarana mba taio aza avy nitsangana nivavaka 10 minitra ho ara ela knompiko na eny ny telefônina le zavatra nitediaviko olona nandefa message ana hoe ty mety aminao ty aiza eo akaiky kely mbola latsaky ny 100 kilometatra latsaky ny 90 latsaky ny 80 nefa tokony ho telo ny 100 kilometatra ray aloha zay tahiny tompo azy zany ray aloha zay faharoa manakaraka an'izany de misy fijona vavolombelona afinaritra be anazy koa de tena ravoravo mihitsy foko manao fijona vavolombelona tsara be mihitsy le fijona vavolombelona reko androany tena nafinaritra be mihitsy fahatelo manakaraka an'izany nisy message nafinaritra be koa tonga atao amiko tamin'ny ariva teo to de zao le izy tahiny tompo paster olona tsy de presaka amiko matetika olo io tahiny tompo paster tahiny tompo de zao fantarina mba meo anarina complet anao azafady misy ato zay anarina olona mitady anarina complet zay ahoanao mba zaho izy mba andefa fakasitranakinao fa amin'ny ahoanao zany adiadina aloha atsika tsy tonga de eo mandray zay any zany fa na de tsara ara mandray an'izany aty faiza inona aloha ny anto zay aloha azavao aloha fatria mbola ampoka be amiko zany de nitantarainy teo efa ela be ela tao nisy olona nentina mbavaka teto ry havana sihitrana tamin'ny aretiny izy tena faly aloha satria tena sitrana de faly koa satria nalainy ny anarako complet de hainareo nga manodika zany hoe alena ny anarana complet de nomeko ny anarana complet alleloia sorina Jesosy amin'le anarana complet de amaly fitian'izany alo zany koa ne Jesosy de faly tena nafaly anahy le anarana complet tena mafaly aloha fa le hoe le olona tonga ny joro vavolombelona zany nge ravana mafinaritra nge ravana ny amanjatonjato nefa olona entina mbavaka de ny raha misy olona 100 entina mbavaka ny 70 reny tsy fantatrao zay toy an-tany na atoko hoe 70 tsy fantatrao tsony zay toyany fa misy eo amin'ny anaky 10 reo le mba miverina ohatr' zany teny zange sitra le vala ely ohatr' hoe zange ely ohatr' de reny maharavoravo ny mpitondra mavaka zany de tena faly de misaotra azy misaotra ny amin'ny fijona vavolombelona satria mampahery ny mpitondra mavaka koa reny ary indrindrindrindra isandratan'ny voninahitra Andriamanitra zay ny fijona vavolombelona ko anjaranao ndray zao inona ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao alleloia de ambarao de mivoninahitra izy de ataontsika tirity ianareo izay nandray antsodrano androany hoe ampinono ny oloko hoe Andriamanitra mitohitoy somafaly amin'ny Jesosy maka lazo aminy fa vita ny adiny alleloia de zao le avalinao zany Jesosy tsy takatry ny saiko zany zavatra ataonao zany amenna tsy takatry ny saiko
ny izy ataontsika androany dia minofinaritra daholy dia ohatrana izay tsika maky ny témoignage nareo mora misy aminareo mazoto anao appel tia ny compteko radio ki radio alléluia dia afaka manao appel ianareo dia miditra mitantara ny fijonava volombelona anareo minofinaritra daholy tahiny tompo Ni fumba itundrana wai na inu wazavai ni utalavita iza everichu tunfo ayu fasaru pandana nefakusa ufaran baranai na magini filito mapita Visa anche cingai cuma cara seu bisa mirai ayam now malara isai irevelai Demi saben sharu janjai tu mavaki fu Quanto cai, se angela, non carapuca, tu Ayo passare battaglia, ne fa cusa un faro guarda, non gli finito ma pisa anche cinta dai giumacala, don't pisa Alléluia. Tiako be mihitsy nirindry avana mara tena namarika ny tontolo andro mihitsy nirindry enompo tsy haiko impiry nenona izy iny androany tena tsara be le hira misaotra an'Andriamanitra mihitsy ika omen'Andriamanitra olona mahay mamorikira ohatran'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny tsara be ny hira
Alléluia. Andohatsika maky témoignage nareo zay isorana nareo sady efa nanoratra. Orana mba avy mihaja hoe direct Jesosy nandamy masina rirany tontolo androko amin'io mbola salama tsara zay menakafy sady narovany tamin'ny ratsy rehetra de tafahoana soma tsara ao atokantrano ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Alléluia. Amen. Sotra zoky mihaja. Onazy izy zoky noely zoky tody. Zavady tompoko zavady indrindra. Hoy zoky tody hoe voninahitra n'Andriamanitra rery any fa nafinahitra be ny fakandrivotra raiko Jesosy. Alléluia. Amen be. Arabainy ianao zany. Hoy zoky marina tena teny tompo sika rehetra mankasitraka andranam-pavy Elizabeth izy tamin'ny vavaka mamy izay nataony. Alléluia. Sisy isorana mampinona am'le hira. Aonazy izy ranavavy Zokerika. Alléluia. Direct Jesosy mbola nomeny tombonandro sy hery tanjaka ary fahasalamana zay menakavy sady ny lamina sy nafinahitra ny tontolo andronay. Amen. De mbola misaotra azy koa mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra zay. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra Zokerika. Mialatsiny amintsika fa amin'ny koaka kely atao avao safady. Allons-y, la Thierry, Père Telot. Bonsoir pasteur, bonsoir les frères et sœurs. Notre voyage aujourd'hui s'est très bien passé, que ce soit en avion ou en voiture. Nous sommes arrivés ce soir sans encombre. Merci Jésus de nous avoir accompagnés et protégés tout au long de la journée. Alléluia. Amen. Je vous souhaite les bienvenus et merci pour ce beau témoignage, frère Thierry. Alléluia. Uzy izoky kotanela hoe alléluia misaotra ny tompo tamin'ny tombonany fahavelomany sy ny fitahiny sy ny fahasalamana hatrany zay nomeny anay hatrany fa tsara ny tompo voninahitra teo azy rery any. Alléluia. Amen. Misaotra zoky kotanela. Onazy izy zoky tojo. Alléluia. Ny tontolo androko androany de isorako an Jesosy fa ampy tsara ny mpiasa de tsy visaka be androany sady ny lamina tsara ny asa mandrara rehetra. De faly koa za fa nisy asan'Andriamanitra kely mba vitako zay koa androany de direct Jesosy niaro sy nanome sakafo zaza ao amin'ny menakavy kely. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra ny zandry sy zoky tojo. Hoy zoky anjaka kapatitra misaotra Jehovah'Andriamanitra notahinao ny tontolo andronay androany narovanao ny dian'ny fianakaviako tonga soa daholo any amin'ny toerana rehetra zay nale. Misaotra Jesosy ny amin'ny fisian'ny fandarana eto anio. Amen. Zava-dehibe mihitsy zay zava-resorany zoky haja zay zava-dehibe fisian'ny fandarana satria sisy fandarana le samy tsy maheritsika mampelatsika ety fandarana ity. Isoan'Andriamanitra mbola nisy ny connexion satria efa atahorana foana moa zany ho tapaka ho tapahany zareo mpitantana n'izao tontolo zao. Ozy raha zoky zanina misaotra Jesosy mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra ary mbola nomeny fofonaina fahasalamana hery sy tanjaka sakafo ny andro tsara. Amen. Tsara Jesosy marina zany zoky zaniny soratsika azy ny andro tsara. Ao izy zoky lina. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe nafinaritra be tontolo andronay menakavy kely. Maromaro ny zavatra natao fa de nirindra tsara na de teo azy ny hafanana ny evikevoka faly fa azo zay nitadiavina de mbola tafahoana somatsara ato an-tranoray zay menakavy kely de raina ny anarany masina voninahitra ho azy rery any. Amen. Alléluia. Misaotra ny zoky lina. Onazy izy zoky soamevo. De raina Jesosy marana tompony sabata fa vita somatsara ny tontolo andro vita somatsara ny vacances zay natao tany tamin'ny lazana vita somatsara ny voyage no taty tokantrano rovan'i Jesosy rovan'i Jesosy malala teny an-dalana mbola tonga etsika menakavy velana somatsara de raina Jehovah ray malala tompony sabata. Alléluia. Amen. Tonga sonareo ny andriany message lena aiza sara zareo de efa tonga somatsara. Alléluia. Arabaina tsara ny tompo. Alléluia. De zoky marina tena moa zany nandika ny témoignage teo de misaotra azy amin'ny teny frantsay. Ozy Angelina Rodriguez. Alléluia. De Jesosy malala fa lamina tsara ny tontolo andro androany tontolo andro lay menakavy kely androany vita somatsara ny asa mandraraha rehetra natao
ho azy riana ny voninahitra alleloia amen misaotra zoky aingonirina aona izy zokiny Charline de raiko Jesosy malala fa tafahoana eto indray rehefa notahiny tontolo andronay alleloia amen tsara Jesosy misaotra zoky Charline Mary Charline io Berta zavava tonga zoky Berta aona izy marina tiana zoky marina tiana risorn'Andriamanitra hitandana ny tontolo androko androany ny fomaraina ara-pahasalamana tsara afaka misakafo sy fehmery tsara Jesosy misaotra ranavavy marina tiana nenena moa tonga de atao zandrena misy de tsy afaka atao hoe zoky aina sotratsika rehetra tamin'ny fijona vavolombelona Andriamanitra manakam-pahasolona maly fitianareo mbola anao mihoatra lavitra noho izay indray izy de raha piso reo mbola hijolo vavolombelona betsaka noho ny androany tsara ny tompo zay ary ny témoignage fa hiditra avatrantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra izay oentin'ny ranavavitsika Kodaniela no hitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany ka raha ohatra efa vonimboninao zoky Kodaniela ao Belzika ao eto de metsika azy fitenenana Kodaniela anao ny fitenenana Tompo amintsika tsirairay avy fitanany tompo amin'ny pastery izy mianakavy dia resiko fahasoavana aminazy havana izara ten'Andriamanitra eto amintsika androany ten'Andriamanitra izay nitoko zaraigna eto amintsika androany izay hitantsika ao amin'ny salamo 5:20 hatramin'ny 1 salamo 5:20 hatramin'ny 1 soraman-dreny ambony arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy vahoaka nataony mpanompon'Andriamanitra fony ninjeny mpirearea izy dia ny voalohany fivavaka nataony Davida tongolany ny fisofinao Jehovah ka valeo aho fa ory sy malahelo arovo ny fanahiko fa masina Andriamanitra vonjeny ampanomponao izay matoky anao tompo mamindrao fo amiko fa ianao ny tarainako mandrakarivo ampivalio ny fanahiny ampanomponao fa ianao ny tompo nangatahako ny fanahiko fa ianao tompo no tsara sady mamela heloko ary be famindrampo amin'izay rehetra miantso anao mandrenesa ny fivavako Jehovah ary ianao ny veno fifonako alleluia amen dia araka izay hitantsika tamin'ny soramandry teny ambony tamin'ny salamo 5:20 hatramin'ny 1 izay hitantsika amin'ny soramandry moa dia vahoaka nataony mpanompon'Andriamanitra izay ninjeny mpirearea tsy iza moa ninjena mpirearea zany ary havana hify tsy iza fa Davida ny vahoaka nataony mpanompon'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny 1 milaza manao hoe vahoaka nataony Davida tongolany ny sofinao Jehovah ka valeo aho fa ory alleluia teto ary havana mazava loatra fa Davida dia misy toetra miavaka izy toetra miavaka tamin'ny Davida dia olombavaka izy ary nantalo ady maro izy misy ampanenjika izy izay hitantsika tamin'ny soramandry teny ambony dia rehefa misy ampanenjika Davida dia nandeha nitoky tamin'ny Andriamanitra izy izay ny tena tonga ilan'ny sofinao Jehovah fa valeo fa hory sy malahelo nalahelo Davida teto satria nisy ampanenjika izy ary havana nisy ampanenjika izy dia ny zavatra nampiavaka azy Davida dia olombavaka ary na ny vahavaloan'i Davida dia mazava ho azy fa resy latra tsy iza moa zany isoly fa resy latra ary naneka izy fa olombavaka ny Davida dia raha nijery tamin'ny 1:20 taontsika hoe arovo ny fanahiko fa masina aho Andriamanitra vonjeny ny mpanomponao izay matoky anao ary tao anatin'ny fitarainan'i Davida
raha nivavaka izy hoe tena arovo izy ny famaky vonjeo tompo izy vonjeo ny mpanomponao izay matoky anao. Atsika ry hava malala, Davida tito dia tena matoky Andriamanitra izy, olombavaka izy sady matoky Andriamanitra izy amin'ny vavaka rehetra izay ataony nataony amin'ny fo sy finoana sy ny fatoky. Voakatsika mba hiaka tahaka amin'ny ohatran'ny Davida, mba hiavaka ohatran'ny Davida, olombavaka rehefa mivavaka dia mba manana finoana ary mametrika finoana ny fatokiana amin'Andriamanitra. Davida dia toy izany, rehefa olombavaka izy tsy hoe mandalo ato foana izy vao mivavaka, tsy hoe fa sahirana izy misy fahoriana izy vao mivavaka. Ny maha olombavaka ny olombavaka dia mivavaka tsisy limity, mivavaka tsisy lera zany amin'ny fotoana izay efa mahavonina azy dia mivavaka. Voakatsika mba tahaka ny Davida dia mametraka ny atsika amin'Andriamanitra ary mitaraina ohatra ny ataon'i Davida raha misy zavitra mampahory atsika, raha misy olo manenjika atsika, raha misy zavatra tena mahory atsika, tsy andeha hitaraina amin'ny olon-kafa. Davida tito dia tsy nitaraina amin'ny olon-kafa izy fa nandeha nitaraina amin'Andriamanitra. Raha nijery andiny fahatelo atsika hoe Tompo mamindrafo amiko izy, ianao nitarainako mandrakariva. Teto izy tena nangataka famindram-po amin'Andriamanitra. Tsy mahita olon-kafa izy hitaraina raha tsy ianao Andriamanitra. Ianao irery ihany nitarainako mandrakariva. Marina koa ny ananjy. Afaka mitaraina amin'olo atsika fa indraindray ilay olona tsoinao izy mety mba tsy manana fahasahirana ananjy izy, mety mba reraka ny vatany, mety tsy ho afaka andeha maly atsika eo neo koa izy. Dia Andriamanitra vonona foana izy 24/24 na fotoana ohatra ny ahoana, na miray maraina, na miroa maraina, na mitelo maraina, na minefitra maraina, vonona foana Andriamanitra. Fa ny olona andeha hitaraina atsika mety mba sahirana ny ampanompon'Andriamanitra andeha hitaraina atsika isan'andro, mety mba havizana izy, fa mba manana ny ankonany izy. Ry hava malala, voakatsika mba hiakatahaka tahaka ny ataon'i Davida. Fa Davida mametraka mangataka famindram-po amin'Andriamanitra, mila mangataka famindram-po tsika ary vonina atsika Andriamanitra. Ary raha mijery amin'ny diny fahavitra ho atsika hoe ampifaliany ny fanahy ny mpanomponao, fa ianao no fanahy, fa ianao Tompo no angatahako ny fanahiko. Afaka mangataka ny fampifaliana amin'Andriamanitra zany atsika. Davida tsy mangataka fifaliana izy amin'ny fanahiny. Ny ampanomponao izy, tsisy moa ny ampanomponao fa Davida izy nolazainy teto. Mangataka fampifaliana izy amin'Andriamanitra irery ihany no ahitantsika zany fifaliana zany, azahoantsika fiadana. Ary afaka manolontsaina atsika izy amin'ny fanahitsika. Dia vonona ianao antsika mandrakariva izy voakatsika mba andeha hitaraina amin'Andriamanitra, fa vonona izy ianao antsika. Raha mijery andiny fahadimy hoe Tompo, fa ianao Tompo no tsara, mamela heloko ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavahako Jehovah, ary ino ny feno fivonako. Alleluia. Teto Davida dia nangataka izy hoe mangataka ny famelan-keloko, mangataka ny famindram-po, ary Andriamanitra irery ihany izy no mamela heloko ary be famindram-po ary mihaino ny fifonatsika izy. Nangataka fifonana Davida teto, mba henozy ny feon'ny fifonako Jehovah.
Jehova dia voninandray antsika izy amin'ny faratsiantsika ary mbola mamindra fo amintsika izy ary tiantsika izy raha mandalo ady antsika ry havana malala. Apetraho amin'Andriamanitra ny atsika, apetraho amin'anjy ny fitarainantsika. Vonina izy andray antsika mandrakariva, vonina izy hiaino ny fitarainantsika, hiaino ny fifonantsika, hiaino ny faratsiantsika amin'ny adintsika rehetra izay tsy voatanisa. Ry hava malala, raha marary anao, raha kivikivy na misy mpaninjika anao, Jehova rery ihany no vona hiaino ny vavokantsika. Nandeha hitaraina ny mpanompon'Andriamanitra antsika, tsy maintsy amin'ny Jehova koa hitaraina ny mpanompon'Andriamanitra. Maheriza anao azakivy, tazomy ny finoana, tazomy ny fatokiana izay ao anatinao ary mijoro hatramin'ny farany. Fa Jehova dia voninandray antsika amin'ny ady izay lalaovantsika rehetra. Raha kivikivy ianao amin'ny alalan'izany ten'Andriamanitra kely izany fa hitondra fanasitranana anao, hitondra fifaliana ho anao sy fiadana, fitahiana ho anao ry hava malala. Dia maheriza be ry hava malala fa tiantsika izy dia tianao mandrakariva, vonina anao mandrakariva dia voninahitra ho an'Andriamanitra, fiadana ho antsika rehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka andrianao mba avy kotanila tao anatin'izay vavaka, tao anatin'izay toriteny mampibe izay nentinao izay. Andriamanitra manankiry fahasoavana anie maro fitianao dia mitombositra, tombo fahasoavana hatrany, maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Ovakitsika ny salamo fa 420 manontolo dia efa voninahity moa raha antsika tojo maki ny tenin'Andriamanitra. Dia raha misy aminareo koa mbola mazoto dia mbola ovakitsika ihany koa ny salamo fa 420 manontolo rehefa aveo ka aorian'ny apelan'ny rahalatojo zany dia raha misy terepanahy hamaky teny dia tonga dia fampandrosoantsika ihany koa izy hamaky ny tenin'Andriamanitra ny salamo fa 420 manontolo. Ka andao aloha ampandrosoantsika satria ilayntsika be mihitsy ilay teny hoe vakitsika hatramin'ny farany mba hampahery antsika sy hahazahoantsika tsara izay tian'ny tenin'Andriamanitra holazaina. Ka raha efa ao ary rahalahintsika tojo dia mentsika aza hatrany fitenenana, nanao fitenenana samy tojo, zoko tojo. Dia vakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy salamo fa 420. Ny soromamy voadefika amin'ny anaran'i Jesosy bavaka nataony mpanompon'Andriamanitra, fony nijeny priare izy, mpivavaka Davida. Teny voalohany, ahatonga lany ny sofinao Jehova kavalio fa ory sy malahelo. Arovo ny fanahiko fa masinao. Andriamanitra vonjeo ny mpanomponao izay matoky anao. Tompo mandrafo amiko fa ianao no hitarainako mandrakariva. Ampifalio ny fanahiny mpanomponao fa ianao Tompo no nanganako ny fanahiko. Fa ianao Tompo ny tsara sady mamela heloko ary be famindrapo amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavako Jehova areno ny feony fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao Tompo amin'ireo Andriamanitra ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny filona rehetra nataonao dia ho avy hiankohaka eo anatrehanao Tompo, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao irery ihany no Andriamanitra. Ampianaro ny lalanao aho Jehova dia handeha amin'ny fahamarinanao aho. Ampiraisy ny foko atahotra ny anaranao. Hideranao amin'ny foko rehetra aho Andriamanitra Tompo, hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho. Fa lehibe ny famindraponao amiko ary rehefa nivonjenao ny fanahiko tsy ho any amin'ny fiainatsita ambany indrindra. Andriamanitra ny priare mitsangana nohitray ary ny antokony loza be mitadiny aiko ary tsy mba heveriny fa eo anatrehany ianao. Fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy mianatra
maro kosa be famindrapo sy fahamarinana. Todio ao ka amin'izao fo omeo ny herinao mpanomponao avonjeo ny zanaky ny ankizy vavinao any ao famantarana ho soa ao mba ho hitan'izay mankalay ka homenatra izy fa ianao Jehovah no namonjy sy nampiononay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka anao raha tozy dia aza mbola tapahana satria mbola tsy nisy ny antso amaky ny salamy fahavalopolo ka ho raisinao ihany ve le fahasoavana double androany amakinao azy manontolo dia mandray double ianao androany. Ie, raisiko misy na mbola quadruple araka fa raisiko tsaratsara re. Toy zany ny salamy fahavalopolo manontolo toy zany dia ho tahiny tompo mihoatra ny ianao amen. Amen. Salamy fahavalopolo. Vaketsika ny Soramandry aminaran'i Jesosy. Vavaka nataon'izay nasiany fahoriana mafy ka toy foin'Andriamanitra. Ka toa foin'Andriamanitra. Tononkira salamy nataony Korahita ho an'ny mpiventiry Al Mahalat Leanot Masquila nataony Hemana Ezraelita. Dia ny voalohany anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitra ny famonjenay. Andro aman'alina no hitarainako eo anatrianao. Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrianao. Atombolanao amin'ny fitarainako ny sofinao. Fa diboko ny fahoriana ny fanahiko. Ary ny aiko manakaiky ny fiainatsika. Natao isan'izay midina any andavaka ao. Ary efa tahaka izay tsy manan-kery. Efa nafoy ho any amin'ny maty ao. Tahaka izay voafongo mandry ao am-pasana. Izay tsy tsarovanao intsony fa voafongotry ny tananao. Efa nametrakay any andavaka ambany indrindra ianao ao amin'ny maizina dia ao amin'ny lalina. Ny fahatezeranao manindray maty ary ny alondranonao rehetra azeranao amiko. Fa efa nampanalaverinao ay ny olona nahazatray. Efa nataonao fahavetavetana eo imasony ao. Voahidy ao ka tsy afa-mivoaka. Ny masoko efa paina no ny fahoriany. Jehovah miantso anao isan'andro ao. Mamefy tanana aminao ao. Haneo fahagagana maty fa ianao. Ny matotoa va no hitsangana hideranao. Hotoriana ny ampasana va ny famindraponao. Ary any amin'ny fahamarinanao any amin'ny fandrianana. Ho fantatra ao amin'ny maizina va ny fahagagana ataonao. Ary ny fahamarinanao ao amin'ny tany fanadinoana. Fa raha izao dia ianao no hitarainako Jehovah. Ary ny fivavako tonga eo anatrianao noho ny maraina. Jehovah, nahoana no manary ny fanaiko ianao ka manafina ny tavanao amiko. Ory eo ka efa ho faty hatramin'ny fahazazako. Raha hitambesara ny fampitahoranao ao dia very hevitra. Manavotra ny fahatezeranao. Maty ny fampitahoranao ao. Mandifotra mandraka riba tahaka ny rano ireny. Manodidinay izy. Efa nampanalavirinao ay ny olona tiay sy ny sakaisaka. Ireo nahazatray efa hamaizinana. Alleluia, amen. Alleluia be mankasitraka ny ianao raha tozy tamin'ny zay fandraisana anjara angezabe zay dia Andriamanitra manankirepasaona ny amaly fitianao dia avoroeny mihitsy ho tahiny tompo misaotra ny fandraisana anjara fa zava-dehibe ny fandraisana anjara. Alleluia. Ny moa ny vakitsika manina moa ny vakitsika ny salamy enina amby valopolo sy fahavalom-balopolo satria samy fitarainana mafy izy ireo. Ty salamy fahavalom-valopolo ty dia hira zavondreo tokoa manao hoe Jehovah Andriamanitry ny famonjenanay. Ianarantsika zay reny andro aman'alina no hitarainako taminao. Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao. Ianarantsika zay rehefa miontsika ataontsika zavondreo be mihitsy fa tsara be io ireo. Fa maninona no mianavaka itsika reto satria tena fitarainana lalina ireto salama ireto raha lasana bavy malala. Jerentsika kely le soramandry. Areo moa le soramandry amin'le salamy fahina amby valopolo. Zao le soramandry vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra fonony enjehan'ny préare izy. Zao ny hevitry teny hoe le préare zany tsy hoe pré olona amin'ny réare zaza manana azy zao dia zaza manana azy zao. Tsy zay le préare. Fa le préare eto dia olona mandray ny tenany ho efa nandray ny fandresena. Alleluia. Le préare zany tsy hoe miréare ny amin'ny zavatra ananany. Fa le préare eto
dia olona mieritreritra fa efa azo ny fandresena. Zay le préare dia mirehare satria izy efa nazo fandresena ary le olona manoloana azy efa resy. Ka Davidy ato ilay enjehan'ny préare satria Davida dia tena efa ohatry ny resy ary mpanenjika azy dia ohatry ny efa hoe efa tsisy azo atao tsony fa efa mitsofina ny sifle finale efa tapitra ny 90 minitra efa 5-0 ny baolina. Inona moa ny azo atao amin'izany? Ohatrohatry zany ny endrika izay misy an'i Davida eto raha lasina Vavamalalo. Zao anefa alleloia, atoroko anao androany fa mbola misy zavatra azo atao na dia efa mirehare aza ny fahavalonao, na dia efa mieritreritra aza ny fahavalonao fa nybata fandresena efa ohatry hoe vita ny lalao, efa tsisy azo atao tsony. Dia za miteny anao fa nitoeran'ny Soramandry dia zao hoe ny fivavaky Davida. Alleloia. Any amin'ny fivavaka zany mbola misy zavatra azo atao. Zao tenen'i Davida, atongo lano ny sofinao Jehovah ka valio. Ary amin'le Salamo 120 teo koa mbola miverina ihany zay teny zay. Ny ato ary atao amin'le 120 Jehovah Andriamanitra famonjena andro aman'alina no hitarainako eto anatrehanao. Aoka ny vavako tonga fivavako tonga anatrehanao, atongo lano amin'ny fitarainako ny sofinao. Isika manana karazana fomba anankiroa ahafahana mihaino, mety telo mihitsy ary. Mihainohaino, mihaino siosio. Zay ny voalohany. Siosio ndresaka rerenao fotsiny. Ianona hony, ohatr'izao hony, ianona hono. Zay ny fomba feno voalohany. Ny faharoa dia mihaino tsotra. Dia mihaino ihany ianao. Mandalo amin'ny sofinao dia maheno ianao. Efa tsara noho le siosio ndresaka zany fa tena efa hainao mihitsy ny mihaino manoloana an'le izy mihitsy ianao dia mihaino Fa misy fomba fahatelo dia ny manongilatsofina. Androany ahako niara-niasa taman'olona zay ka le asa nataoko dia somary teknika kely. Dia efa nihaino an'io olo ihany tamin'ny zoma, nivory zay dia momba asa io dia mihaino anazy eo, mihaino anazy manazava le asa. Dia za mieritreritra azoko le zavatra atao, azoko tsara. Fa tonga ny androany no mahatsy ny androany tiavana teo ary misy tsy azoko ihany zany zavatra. Dia miverina resaka tampoka izy dia nanongilatsofina amin'izay dia niteneniny anaty daholo amin'izay ny detay efa niteneniny tamin'ny zoma. Teo vao miverina na zava-tampoka teo ay moa zany ty ohatr'izao vao atao ohatr'izay, ay ty eto dia ohatr'izao ohatr'izao. Nihaino eny tamin'ny voalohany fa androany tena nanongilatsofina dia fantatro ny tokony atao. Alleluia. Androany mety efa henon'Andriamanitra ny problèmanao io. Alleluia. Efa nivavahanao taminy problème. Androany angataka amin'Andriamanitra tsika tsy heno fotsiny fa tena anongilatsofina, tena anongilatsofina hijery akaiky. Alleluia. Ny zavatra zay mahazo anao taovy amainina zany. Hoy Davida hoe Jehovah rehetra olona resy efa mirehare fa fandresy fa mba hatongo lano hoe mba henomy hoe mba jereo tsara moa ty kahako ty Jehovah. Azonao atao zany. Menao mity efa olona efa nitsofana sifle ny fiainanao izy efa vita ny ady, efa vita ny lalao, resy ianao. Ao amin'ny Jehovah mbola misy azo atao. Ny fahavalon Davida efa nirehare mihitsy rehafana hoe naresy. Efa nirehare mihitsy fa nibata fandresena. Alleluia. Androany miakatra dingana vaovao ny fivavakitsika. Angataka amin'ny Jehovah sika aminay Jehovah. Oka tsy siosio an'ny anjery fotsiny ny henonao. Oka tsy siosio amin'ny fiarahamonina fotsiny. Siosio resaka entin'ny mpitondram-bavaka sy ny intercesseur. Fa ianao mihitsy androany Jehovah ny anongilatsofina. Ihaino hijery Alleluia. Tena hifantoka hijery ny kahako. Misy anina ty, misy tantarana kely tantarako anareo ty. Tantara tena nisy izy ty. Nisy infirmier tany États-Unis. Dia nisy marary anankiray
tao amin'ny klinika zay ny asany ka ity marary ty olona malaza olona manana toerana ambony mpanan-karembe dia manana olana amin'ny havany sy ny mety mivadiny na tsy fantatra dia rehefa tao amin'ny hopitaly narary olona io a dia nodimandry dia rehefa nataony autopsia dia fantatra fa nisy nanindrona zava-mahafaty io vehivavy io ka io zany resaka problème resaka ankonana ohatrany hoe le ranga vadiny izy tia hanaloatra anazy marary io dia vonoina dia mahazo le vola be amin'ny assurance resaka ohatrohatr'izay le izy fa nisy olona ny karamainy dia nanindrona zava-mahafaty an'io ramatoa dia maty le ramatoa kropaka neran'ny hopitaly inona ny zava-mitranga inona ahoana ny nafaty an'iny mijerena amin'izay nataony autopsie nisy nanindrona tonga direct amin'ny fisavana dia zavaina dia tao amin'ny efitrano kely fiasany ty infirmier ty nisy seringue avy nisy ranom-panafody dia hitanareo le fanjaitran'le seringue iny mbola nisy ranom-panafody dia iny aingana nentina dia nitestena jerena tamin'ny microscope tany anatin'iditra tany anaty laboratoire dia fantatra fa io ranona fanafody kely tamin'le seringue io mbola ambony kely teo amin'ny lohany teo dia ilay mitovy amin'le tao anatin'ny vatan'le ramatoa le narary tonga dia teo eo dia nalaina io infirmier mainty hoditra moa izy nalaina io infirmier io dia tonga dia nikatraina ary nipitory dia nivadin'le ramatoa mihitsy mbola tsy fantatra masy marina tamin'izany fa dia izay ny zava-nisy dia nigara io lahy ary voaheloka ho faty satria dokotera voapanga ho namono ny patient ary ny marariny dia voaheloka ho faty io rangahy io to dia nivoaka ny didy dia ho voaheloka ho faty ary manina moa ary tonga dia nigadra izy tsisy fanazavana nakavoaka fa tsisy azo atao satria tratra tao anatin'ny efitranony ilay seringue mbola misy ambony ny ranom-panafody teo amin'ny lohan'le seringue dia le avoka tamin'izany mbola nalaza mbola misy ihany ny fanavakavahana mainty hoditra sy fotsy tonga dia fa nanana avoka ihany izy fa avoka fotsy hoditra le avoka fotsy hoditra koa nahita hoe tena ianao kosa anao azy tena io le rano ambona rano tsy zaho sisy namin'izany tsisy idirako tsisy nina fantatro zany tsy za io fa tsisy azo atao tsonga dia zay zany firenao menga dia na le avokany ary tsy niaro anazy firy tsonga dia fa migary izy a dia efa mivoaka amin'izay ny daty hamonoana anazy satria voaheloka ho faty izy nefa dia mbola niteny foana fa tsy nanao an'izany ary tsisy idirany tsy fantany io ramatoa io tsisy idirany dia efa mivoaka ny daty hamonoana azy nisy avoka ray mainty hoditra contacten'ny fianakaviany dia nresahan'ny fianakaviana hoe tsy nanao an'io izy tompoko fa mba ataovy izay azo atao mba harovy io havana io sao dia mbola misy azo atao satria na dia nidaty hamonoana azy ary efa nivoaka dia hoy ilay avoka mainty hoditra ao fa ho raisiko an-tanana izany dia ho jerentsika izany dia nasa amin'izay izy namangy an'ilay gadra izay efa voaheloka ho faty efa mivoaka ny daty hamonoana azy dia niteny taminy tsory amiko ny marina nanao ianao sa tsy nanao raha nanao ianao tsory amiko ny marina fa zay aro anao ihany fa raha tsy nanao ianao dia tenenako ny marina fa tsy maintsy afako ianao dia nitsotra io lehilahy hoe za tsy nanao an'izany to tsisy idirako tsisy ninona fantatro izany fa avao eny ary manomboka nandray an-tanana ny dosiany amin'izay ity avoka ity mahay be io avoka mainty hoditra io ary izy efa manao ny asany dia tena nataony amin'ny fony dia verena ny vakina amin'izay ny dosie dia inona ny tratra tao aminy dia seringue misy fanjaitra dia misy ambona le ranom-panafody teo amin'ny lohan'le fanjaitra lasa izy nijery ny juge sy ndretrehtra hoe averina ampiakarina ny fitsarana alao aloha mbola tsarana indray mandeha farany mialohan'ny hamonoana azy
efa sikasinekeny fanjay ny fitsarana zany fangatahana zany satria olona efa mivoaka ny tady amin'nona azy fa ny teny raha io alaova izy fitsarana ray fa na dia adina kely farany miakatra fitsarana dia zao amin'izay ny zavatra natao rehefa tonga amin'izay teo amin'ny fitsarana dia naka seringy izy zao teneny tamin'ireo mpitsara mba misy démonstration ataoko aminareo izy izy fa nareo moa izy nilaza hoe zavatra tratra dia seringy dia misy ambona rano teo amin'ny lohan'le fanjaitra sy ny sisa fa zaho izy tetena anareo a ity izy misy seringy dia natsofony tanaty nofona hena le seringy dia nalefa ny rano mpanafody dia nitsoahany avany le seringy dia zao izy teneniko anareo jereo izy izy ty fanjaitra ity raha misy rano ny fanafody io na kely azy satria voafafo ao anatin'io voafoko ao anatin'io nofo io daholo izy izy a ny zavatra rehetrarehetra ndikan'izany tsy tokony izy ranona fanafody zany a mirozaroza teo amin'io seringy io fa io seringy io a dia seringy tsy nanaovana fanafody fa natsoboka tamin'le rano mpanafody dia napetraka teo amin'ny client mba hiampangana azy dia nadinika tokoa ny fitsarana jerena nanaovana ny démonstration tsy mitombona tokoa zany seringy avy nandromana olona ka misy ranony fanafody in'izany mirozaroza eo amin'ny lohany eo tsy mitombony zany natao mifanandramana fa tena tsy mitombo betsaky nareo ny infirmier dia andramo angeza hoe mandromona reo dia tsy hoay avany natozy manao intramusculaire zany reo dia tsy hoay avany le izy fa tsisy raha mpanafody mijanonjany ka ozy izy le avocat midikan'izany verenijireny ty dossier ty ozy izy fa tsy io client-na io seringy io dia napetraka fotsiny teo rehefa avy natsoboka satria nandramana mihitsy tia atsoboka amin'ny ranom-panafody mo tia anatsondromana le atsoboka amin'ny ranom-panafody a mijanona eo amin'ny vavany eo amin'ny lohan'iny seringy iny ny ranom-panafody azo alaina ny azo prélevena dia nidinihana tokoa dia marina ny zavatra nylazay verenana nataony enquête ny verenana netsehana daholo reny enquête tany amin'ny polisy rehetrarehetra dia naverina nataony fanadiadina dia hita tamin'izany fotoana zany fa nisy olona anankiray niditra tsokosoko tao anatin'io efitrano io ramatoa io tao arinan'izay izy no maty dia nataony fanadiadina nefa raha nitratra io olona io izay tsy iza fa olona no karamain'ny vadin'le ramatoa amona le ramatoa ary ny mission menan'io raha izy sady anatsindrona n'ilay ramatoa no ametraka ilay seringy misy ambona natsoboka tanatin'le ranom-panafody ao amin'ny birao kely n'ilay infirmier ny asa tamin'io andro izy amainty hoditra rehefa nandinika amin'ny mpitsara nisitina ny fitsarana dia namoaka didina na hoe avoay any amponjy olona tokony fa tsy vonoana tsy tokony ho vonoana io olona io fa tsy meroka io olona io nalaza be zany tantara zany fa tena afaka le olona efa tena nivoaka ny fotoana ny daty izay tokony hamonoana azy zao rehefa namalala any amin'ny fitsarana any be dia be ny olona tratrany ohatran'izany be dia be ny olona mikadrakadra amin'ny zavatra tsy nataony ary na dia mivoaka aza ny ina moa hoe ny didy famonoana azy dia tena maty hatramin'ny farany tokoa izy nefa tsy mba nidinihana akaiky ny kany fa ity lehilahy ity dia niavaka satria niverenana nojerena akaiky ny kany niverina nanogila tsofina taminy avokoa ny olona tokony eno azy tamin'ny voalohany izy tsy nenona satria tonga dia efa zay ny tao anatin'ny olona tao aminao le seringy ary le seringy misy fanafody dia inona aminazy dia tao aminao dia zay tapitra hatreo fa rehefa tena nanogila tsofina tokoa rehefa tena nijerena akaiky tokoa dia tsy izy ny nanao azy na dia efa nirehareha aza ny vadin'le ramatoa maty efa vita ny mission efa azo ny volan'ny assurance maty madama zany kely hoe olona efa mirehareha efa nibata ny fandresena za dia tena aminao androany alleloia
misy fahavalonao am'izao fotoana zao efa mirehare efa mieritreritra fa mipatany fandresena zao re afaka malalako fa vao mafaly ny teneniko anao androany ao amin'Andriamanitra rehefa migila tsofina aminao Jehovah'Andriamanitra rehefa hijery akaiky ny kanao Jehovah'Andriamanitra ho avoaka an'Andriamanitra no marina fa tsy io ny mpandresy tsy io mirehare io no mipata fandresena fa ianao ho avadika Andriamanitra ny rasa ry havana malalaka. Alleluia. Ole ten'Andriamanitra ary am'le Salamo fahavalo amby valopolo teo nitarena mihitsy lay emana Ezraita ty hoe andro amanalina io zany tarenako aminao hoe oka mo fivavako mo tonga eo anatrehanao zy atongo lanao amin'ny fitarainako ny sofinao fa diboko ny fahoriana ny fanahako ary ny haiko manakaiky amin'ny fiainatsika efa mba voana fampatesana zany olona zany no nanoratra n'izany salamo zany kory havana malala sao mba zavatra ny teneniny andininy fasivy mba mario amin'ny baibolina raha ianao le anisan'ny olona efa tena anaty problème be fa tsy mitraka tsony ity emana Izraelita ity koa de zany andininy fasivy ny masika efa pahana no fahoriana am'izy Jehova miantso anao isan'andro manome fitanana aminao efa pahana amin'ny fahoriana efa tena jenja ny fahoriana ry havana malala sao mifanontaniana tamin'i Jehova aneo fagaganany amin'ny maty ve anao e ny matotova ny tsangana hideranao hotorina any am-pasana va mifamindramponao ary fahamarinanao any amin'ny fandringanana ny tinytenena am'izany de zao mbola velo leto ato Jehova ataovy zay azonao atao raha hivavaka ianao androany tototry ny problème tototry ny olana zany tony mbavaka atao amin'ny Jehovah'Andriamanitra androany teneny hoe Jehova teny mbola velona any io fahagagana azandrasanao maty akany am-pasana nahita ny fahagagana ataonao fa za velona izao ataovy mahita an'ireo fahavaloko prehare reo hivadika ny rasa Jehova ngery havana malala mavita mampivadika ny rasa zao ny fomba madian'Andriamanitra ny rasa eo amin'ny fiainanao efa mivata fandresena mirehare mifaly midoboka aponga ny fahavalonao am'izao fotoana izao fa raha mbola ao amin'ny Jehova ry havana mbola tsy misy tompony teny farany afa-tsy Jehova ry havako malalako. Salamo Isaia nangetrika maki Isaia Isaia varaiky amin'ny 10 andiny fa 17 zao ny ataony Jehova rehefa madika ny rasa izy. Alleluia. Isaia varaiky amin'ny 10 andiny fa 17 misy mazoto amaky an'izany hoe izy mazoto amaky an'izany satria mbola amaky ny faraiky amby 20 sy 22 sy 27 tsika amaky Isaia varaiky amby 10 andiny fa 17 ka hatramin'ny 27 izy amin'ny mazoto amaky an'izany. Alleluia. Raha misy tsisy mazoto de zany amaky afa mba sao de mba hiparticiper nareo de fotsiny le izy nge fa tsy hoe sao de misy mazoto hiparticiper mafinaritra masy mahita anareo mandray anjara. Alleluia. Alleluia. Nolo zany sotro zany kely aloha sotro zany kely aloha. Alleluia. Sotro zany kely aloha manapatonga an'izay rehetra zay de avy ao amin'ny verineto. Alleluia. Alleluia. Lova vakiko are. Isaia varaiky amin'ny 10 Isaia varaiky amin'ny 10 andiny fa 17. Alleluia. Isaia varaiky amin'ny 10 andiny fa 17 vakiko amin'ny aran'i Jesosy manao hoe mifoaza mitsangana ary Jerosalema izay efa nisotro ny kapoky ny fahatezerana avy amin'ny tanan'i Jehova. Eny ny kapoka ny gobli mampiraikiraiky de efa nisotronao ka nitrohanao hatramin'ny faikany. Averiko eny ny kapoka gobli mampiraikiraiky de efa nisotronao ka nitrohanao hatramin'ny faikany. Inona moa ny kapoka gobli? Kapoka gobli de kopy fisotroana gobleo izy tsika vera fisotroana zany dikan'izany ka izy iny
dia misy fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa manao tsy mety ny zanak'Israely dia men'Andriamanitra gobli mampiraikiraiky dia misotro amin'iny izy dia zavatra sotrony fahatezeran'Andriamanitra. Dia ino mahatonga ny olona lasa babo, lasa resin'ny fahavalo, lasa tsy mahomby amin'ny fiainana, lasa rehetrarehetra ao daholo. Zany hoe ny atanan'ny zanak'Israely rehefa babo ny zanak'Israely zany dia ny atanan'ilay gobli mampiraikiraiky misy fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny tena hoe trohany hatramin'ny faikany mihitsy. Fa zao ny fomba mahadian'Andriamanitra ny rasa ao anatin'izany zavatra izany. Fahavalontsika zany efa mirehare, tsika misotro amin'ny kapoaka gobli mampiraikiraiky ny fahatezeran'Andriamanitra dia fahavalontsika mirehare satria mandresy izy amin'ny moa tsika resy. Fô izy Andriamanitra hoe na izy nirehare teo 2:20 anaran'i Jesosy Isaya 1:20 koa miano ianao ilay ory sady mamo tsy amin'ny divay. Zany hoe le avy nisotro an'ilay gobli mampiraikiraiky zany ny teneny hoe zany hoe zanak'Israely. Zao lazainy Jehovah tomponao dia Andriamanitra ao izay mandahan-teny amin'ny olona. Indro esoriko eny an-tananao ny kapoaka mampiraikiraiky dia ny kapoaka gobli ny fahatezerako tsy sotrono antsony iny. Dia ohatran'ilay tsodranotsika androany hoe tapitra ny adinao dia apiko androany tsy sotrono antsony iny. Alleloia. Ary rehefa tsy sotrono antsony iny dia fa ataoko eny an-tanan'izay mampampahory anao koa tsy veo le préare afindra zany le gobli nampiraikiraiky teo zany misotronao dia tao anaty ady ianao. Alain'Andriamanitra indray iny dia afindrany ataony eo an-tanan'le mampahory atsika kosa. Dia zay efa nilaza tao hoe miakofa mba ho hitsahana ny préare efa amin'ny tena zany hoe miakofa mba ho hitsahana ny eritreritra rehefa mibata fandresena izy. Ianao rehefa seny miondrika efa seny miakohaka hitsahany ka dia nataonao ho takany tany ny tenanao sy ho takany lalambe amin'izay mandeha eo. Ny fotoana hivadehan'iny gobli iny fotsiny zay mampivadika ny rasa. Na dia olona efa mireharehery atsony hoe avianao aty manahoana anao mirehare meanahy iny gobli anao io mantsy dia efa iny sotro indray anjaranao indray tsao misotro tonga dia resy to dia mivadika ny rasa tonga ny fandresena ary tonga amin'ny ny faharesena. Zay fotsiny nampivadika an'io ovain'Andriamanitra fotsiny ilay ovain'Andriamanitra tanana. Androany zany zany tena mitsodrano anao tsy fokorana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ho avadika Andriamanitra ny rasa amin'ny fiainanao. Amen. Ho avadika Andriamanitra ny rasa amin'ny fiainanao. Alleloia. Dia zao ny gobli nampiraikiraiky raha tonga anao resy lava iny tonga problème teo amin'ny fiainanao mivadika iny. Dia tsy nanao zao ka da efa lasa irehevitra iny mipréare mitantara amin'ny olona manao gazety fa nandresy anao dia miverina aty izy dia mbola fahafambaraka ho azy koa hoe ary nga tsy nareo rehefa nandresy teo tsy nareo nga rehefa nirehare teo tsy efa tena teo préare navadika Jehovah zao ny gobli iny ny atanao iny gobli nampiraikiraiky dia resy indray izy. Dia ny zanak'Israely ny mpanompon'Andriamanitra nandresy indray ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Raha misy aminareo izara fahatsapana tapitra ny tolotentsika ny afatra aminao maranako azy androany dia zao manao hoe ho afindran'Andriamanitra hoe ny tanany fahavalonao any le gobli mampiraikiraiky dia mandresy amin'izay ianao manomboka eto. Amen. Nahampy anao zay dia samy tahin'ny tompo ary. Misy izara fahatsapana rehetra tena mbola kamokamo mihitsika amin'le appel tonga dia hira masina ataontsika raha ohatra ka inona hira mety amin'izany azafady mampionina andefa sira ray eo mba alefatsika mifanaraka amin'izany marapatonga ny appel mahita hira ahy Alléluia. Eo ary fa misy appel dia aso asina sary ary.
Alleloia. Rehefa ao ary raha latojo dia mena zavatra ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Tena Jesosy taontsika rehetra ny nakasikana voalohany misorabetsaka nareo mianadalo tamin'ny toriteny fa nakasika sady nampahery na felom-panantenana nakasikana voalohany le tonga dia mifarany tebona aloha tonga dia raisiko voalohany hoe gobli mipampiaseran'Andriamanitra avadiny eo amin'ny fahavahana mahafinaritra reto quand même zany tanteraka eo amin'ny fiainako. Ny tena nakasikana faharoa koa ny tantaran'ilay olona teo tena nakasika hoe efa tena ohatrany hoe tsy mipetraka eo amin'ny toerana hoe efa zavatra tsy nataonao zao ianao voeloko faty efa fantatra ny daty eo amin'izao anao maty tena ohatrany hoe tsy teeriserisany mba hoe inona zavatra ao anatin'ilay olona sy ny zavatra eritreretin'ilay olona amin'izany fa tena mafy zany tena hoe mafy mafy fa zao tena zo ihany fa nisan'izay avoka mahitoditra nanampy anazy alleloia. Fa raha zany izy dia tena nampalahelo kely nefa rano nefa tia zavatra tsy natao. Nahafinaritra hoe nanangilana sofina mihaino rehetrarehetra ninon'olona le teniny zany tsy nanao an'io ndre eno le teny niakatra ny fitsarana nandeha ny analizy rehetra ay tena tsisy tokotra ny nanao azy dia afaka somatsara izy dia nahafinaritra be izy nampitaitaina nanaova pastera ratsy tabolo nampitaitaina ahoana ay tsara be farany dia nahafinaritra saranan'i Jesosy alleloia. Dia izay no nakasika anahy dia nain Jesosy daholo tsika rehetra. Alleloia. Mankasitraka indrindra anao raha latojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manam-pahasoavana hamarify anao ny mitombohitra sy fahasoavana hatrany mahereza foanafoana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Misy olona miantso manaraka teo izara fahatsapana manaraka mampandrosoantsika izy. Raha efa andray ary zoko marina tiana dia to dia mitsika zavitrany fitenena. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenena. Io mankasitraka pastera dia mankasitraka koa zoky nela tena nanamarika an'andro azy zany hoe toetrany Davida izay tantarain'ny zoky nela teo hoe olombavaka Davida zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainana zany dia apetraka amin'Andriamanitra, misy alahelo ninona dia apetraka amin'Andriamanitra foana. Dia le hoe Andriamanitra eo 24 heures sur 24 izy tsy na tsika mangatambavaka ohatra hoe ao groupe sy ny sisa zany dia mbola mandalo mbola andeha amin'Andriamanitra ihany rehefa fa tsika mihitsy ohatry hoe mila fahavononana zany raha nitoriteny teo hoe manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra makatoetra ny Davida misy fitokena amin'Andriamanitra. Dia faharoa le fampianarana nataon'ny pastera teo hoe misy karazany telo ny fiainoana, misy hoe miainoaino fotsiny dia misy ny miaino fa tsy dia tena le mitangila-tsofina dia misy le mitangila-tsofina zany rehefa miaino tena hoe ianoana tsy piriany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia izay fomba mivavaka izay zany tokony ataontsika manomboka androany izy pastera teo hoe apetraka amin'Andriamanitra mba hitangila-tsofina izy fa tsy hoe hiainoaino fotsiny na hoe andefa anjery. Dia izay fotsiny fa tena hoe Andriamanitra mihitsy zany mijery ny problemantsika rehefa mivavaka, ny olantsika rehefa mivavaka mba azahoany atsipirian'le olana. Dia fahatelo farany tena nanamarika anahy hoe le gobelio zany ohatrany hoe kapoaka ratsy le izy fa afaka soron'Andriamanitra iny rehefa izy ny ao anatin'ilay mitangila-tsofina iny afaka soron'Andriamanitra amintsika iny dia any amin'ny olona mirehare eo amasintsika indray no andefasana an'iny dia mila mahay mivavaka tsika amin'izay satria Andriamanitra miaino zany na ninona fotoana tsy very dia angatana hoe rehefa mbola velona zao mahita ny fandresena fa tsy rehefa maty. Ay ny tompo daholo dia mankasitraka dia mpaome daholo nareo. Alleloia. Amen. Mankasitraka indrindra daholo ny vavy marina tianato anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana any hamary fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany zanavavy marina tiana. Alleloia.
anao ira anankiray atsika amarana atsika mbola irany za MTF any anotsika spécial za MTF zany androany a dia menofinaritra tolera tsika rehetra dia ivavaka ao an-trantsika orinany ty a iray ity iny Jesosy daholo Dai marungi fandi bi isido bitada panai ezania zane fandi safida miatu kiana di susio izama tu kiana Michelle ne tontane ngambuya no twizo Susuzama tujana Nadisi fata chazi zai Avokani apitu Lamula yana Tiata uchao Faachi zai zinanayai Nalala la vichai Nona mata uchao Susuzama tujana Fate sana manarukai Maria pisu kaca fiza sasianai Pasabana sifang japunau manakai Tumpo izawat sianai Berdiksi fata jazizai Avokani Pizzu, Rambuena, Santa Lucia, Faci Zatina, Nariai, Nona la Vichai, Nona Lucia, Susuzama Tujana, Pizza Fanta Jazizai, Avokani Pizzu, zay matoky anao ao anaty koa moa zay ny atahotra raha mbola eo anao Jehovah'Andriamanitra ao anaty koa moa zay ny atahotra raha mbola eo ianao Jesosy a fa zay matoky anao
misaotrany amin'ny teny izay tonga taminay androany a fantatra fa mbola azonao atao mamadika ny rasana dia anatin'ny fotoana farany na dia efa mirehareny fahavalinay fa nandresy anay dia fantatra fa mbola azonao afindra zany koblina ampiraikiraiky izany misaotra Jehova misaotra satria ao aminao a dia tanteraka aminay tokoa ny na dia na raha mbola izy koa ny farany dia tena hoe tsofona tokoa ny fanantenanay satria ao aminao ny farany ary ianao ny tompony teny farany itsy raha amin'izay tonga teto androany a ianao ampimadika ny rasa rehetra raha misy olona eto tena efa tena hoe natsapa mihitsy hoe tena resy izy resy ny fahavalo mbola afaka hovainao zany Jehova izay matoky anao a dia raha laza misaotra ho anao a misaotra ny amin'ny teny rehetra misaotra ny amin'ny connexion tsy tapaka ny connexion a misaotra tsy tapaka ny Facebook a mbola afaka nitory teto indray zay a voninahitry ny anaranao rery ihany misaotra jusqu'à tahiny teny a mba tsy ho fatety anatinay fa hiboboky a taka ny loharano velona ho fiainana mandrakizay misy saotra raha eo halleluia amen mampanasika ny izy kitody amin'izao fotoana izay vavaka ho an'ny firenena kitody ianao ny fitenenana akatsitraka pasterana ame fitenenana andao hivavaka raha isika amarana fotoana sy anao ny vavaka firenena eny Jehova malalo sotranao izay afatikosa tokoa ny fandaranay amin'io eny Jehova malala marina fa efa midroapo aminay tokoa ianao Jehova fa ny fangatanay aminao atonga ilandry atokinao Jehova malala mba dianonay satria izahay dia ory sy malahelo ary koa fanahinay tokoa Jehova malalo voniteo amin'irety fanofinao ireto Jehova malalo sotranao izay fa mbola omeno famindrapo tanteraka na dia ao arany faratsinay zanak'olombelona apetraka am-pelantananay Jehova ho ny firenenay amin'izao fotoana izao tsisy miafina aminao ny firenena Madagasikara Jehova ho anao io tany io fa izahay dia napetraka teo eny Jehova maro ireo filiare ao amin'ny firenenay ka ianao anie no hamadika ny rasa hitanao ny ampimadiana ny rasa izay tsy mety ao amin'ny firenena io Jehova malala fa omenao firenena vanina izay mbola matoky ianao izay Jehova fa mbola isy ny fivadian'ny rasa ao amin'ny firenena io ka ilay gobli izay mampiraikiraiky ny malagasy rehetra Jehova ho dia afindranao any amin'ireo fahavalo fa matoky sy nino izay fa dia andresy amin'ny farany ny malagasy rehetra eran-tany amin'ny anaranao Jehova malala no angatana zavavaka izany misaotra ray malalo tianay ianao izay kotianao amen halleluia mankasitraka andrianao zokitody a tanatin'izay vavaka manty zay tona malanana fotoana zay andriamanitra manaka fahasoavana zay mahavitenao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany misaotra betsaka koa ny ranabavikotanina tamin'ny toriteny a dia ranabavitsika ranorosy Elizabeta tamin'ny vavaka fanomboana nareo rehetra zay nizara fahatsapana namaky teny nanao commentaire nandika teny nandray anjara tamin'ny commentaire Jehova andriamanitra ny tany sy ny lanitra ny amaly fitenareo dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany zao dia ravorasitsika androanandro Jesosy a ka tahiny tompo verenana somatratika dia rahapisonetsika ioneto a fa miny mitondra mavaka amin'ny connexion rahapisonetsika ioneto akila deo mbola mandeha foana koa amin'ny ramanalina akila deo point radio andetorakatsangy.com misy toloteny ny adiny telo amin'ny ray efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray efatra amin'ny fito amin'ny folo sa mita tahiny tompo daontsika rehetra halleluia amen So salva tu